tsy vaolana ny fanovana mpitondra ary tsisy fampandrosoana. Azo tanteraina ao anatin'ny korontana hoy ny député Anisambava be avana Ravelo Arivonjy mitaky ny sy fitoniana eto amin'ity firenena ity parlementaire ity. Ny herivela rehetrarehetra misy eto Madagasikara tokony tambatra ibanjina amin'ny fampandrosoana amin'ny développement Madagasikara mba ho intereny firenena malagasy fa tsy variana mifampipaingopaingotra mitsikira amin'izay tsy tokony hitsikirana. Avelao ny fitondram-panjakana hiasa, avelao izy hiasa zay foana raha vita eo tapitra 2018 hitantsika eo ny vokany zany fa na iza ny hitondra raha mbola tsisy fitoniana eto Madagasikara tsisy firenena androso zany tsisy fandrosoana zany raha tsy fitoniana raha tsy fihavanana ny tena mibanjina eto. Tokony miaraka mitsikira amin'ny fampandrosoana fa tsy fampipaingopaingotra kritika tsisy lananazy zany. Tsisy olona afaka hiasa eo raha ohatra ka manao zavatra ry dia atao côté négatif foana. Za dia samy miteny fa raha miaraka tsika rehetra mibanjina amin'ny fampandrosoana fanome torohevitra dia mandroso ty Madagasikara ty. Avelao ny fitondram-panjakana hiasa fa mahavita azy eo.